Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio fahatelo amby roapolo ny volana jolay. Izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Milofika noho ny vesatry ny fiainana ny olombelona dia manozona ny haizina, kanefa izaho mazava sady mamirapiratra. Tiako raha izay rehetra manaraka no ho masivony io fahazavana io. Afa manazava ny tavanao ny fanahy masoko ao aminao, ary arak'izay dia afa mahita ny mason'ireo manodidina anao. Mangata aminy mba hitoetra ao aminao mandritra n'ity tontolo andro ity. Azony ampitokisana sy ampifaliana ny tanako, satria tsy andao anao na ovianao. Mamirapiratra aminao ny fahazavany ny fanatrehako. Azavao izao tontolo izao amin'ny fampitana taratra ny maizaho aho. Jaona toko 9 ny 12. Tamin'izay dia nitenenan Jesoa indray ny vahoaka nataony hoe: Izaho no fahazavana izao tontolo izao, izay miaraka amiko tsy mba handeha anatin'ny haizina, fa anana ny fahazavana vokatry ny aina. Mateo toko 5 ny 14 ka hatramin'ny 19. Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy mampirehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa eo ambonin'ny fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka miratra hoe mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka nomezany voninahitry ny rainareo izay any an-danitra. Korintiana faharoa toko 7 ny 19. Isika rehetra kosa dia tsy mba misaritava, fa toy ny fitaratra tarafin'ny voninahitry ny tompo, ka dia miova endrika anahaka ny tompo isika, sady mitombo hatrany ny famirapirantantsika araka ny asa totosain'ilay fanahin'ny tompo. Isaia toko 7 ny 14. Ampandalovan'ny fitsarana ireo olona sy ny lehibe ny vahoakany, ianareo no nanimba ny voaloboka, ary izay nalainareo tamin'ny mahantra no namenonareo ny tranonareo. Amen. So